Kinga Panahy nampitondra ny lohateny hoe ny gadona. Tonga tokoa ty ilay andro vanim-potoana izay malaza kanefa tsy isan'andro, mankalaza azy ny rehetra ka tsy asiana ankiandriandry fa ny fotoana dia manampetra. Ndao isika hiary faly sy hifety amin'ilay noely mamy, efa krismasy tanteraka izy ty, izany hoe io ny vaninandro nahaterahan'i Kristy. Jesoa tokoa ilay mpamonjy ary izy no teraka tao an-tranon'omby. Io toeran'io no Betlehema, no sisa mba niafian'i Josefa sy Maria Magdalena. Ato anatin'ny volana Desambra no misy azy, krismasy na noely, ka maro no ny anarana afaka ilazana anazy. Ao anatin'io koa no ahitana ny dadabe Noely sy ireo ankizy marobe manao kilalao toy ny tsy anjery. Zaraina vatomamy ireo ankizy amin'ity andron'ny Noely sy tena mpifaliana izay tsy izy, ka tsy tokony ho sakanana velively. Andeha hamonjy sasakalina isika mba hanompo, satria hitsingerina tokoa zao ny andro nahaterahan'ny Tompo. Izy tamin'ny mbola zazakely dia efa hita fa tena zanaka anjely. Eny aza fa na dia tao ankibon-dreniny, fa fahagagana mahaliana no nampisy azy tamin'ireny. Noho izy zanak'ilay mahery, koa andao re ankalazaintsika hatrany ny krismasy na ny noely. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.